Kafaliana trano iara-banantsika ny tokantrano manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara no sady manasantsika ihany koa anaraka izao vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny TV Plus Madagasikara izao hatramin'ny farany miaraka amiko manolotra izany vaovao izany amin'izao takariva izao moa fitiavana Dony miaravanao fitiavana miaravanao ihany koa Njakandriamahery miarapa tompoko vavy sy tompoko ilany manasantsika anaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany. Ireo lohatenin'ny mbavao tapany voalohany ary antony aloha ny fandoavana ilay $1,000 isaky ny kilao amin'ny fanondranana lavanilina raha nambarany filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny kolonel Mikael Andrinirina Omaly indrindra ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety afaka manondrana lavanilina ihany koa ireo mpanondrana lavanilina efa nahazo fahazondalana anondrana amin'ity taona ity hoy ny ministry ny varotra sy ny fanosifana. Mafisina ny fanaramaso ny fifamoivoizana sy ny fandriam-pahalemana mandritra ny taom-piotazana litrity 2024 hoy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Tanjona ny anafainganana ny fanondrana mokatra voaresaka ihany koa ny fanatsarana fitateram-bahoaka an-tanan-dehibe sy ny fanamboarana tobim-piantsonana na gare routière automasina. Teny Tsimbazaza kosa ministra enina no nampanatsony sy olom-bahoaka teny amin'ny antemberam-pirenena androany fiantsona izay voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fanontaniana mipaka amin'ny sosialim-bahoaka toy ny lalana, fahasalamana, angovo, famatsin-drano ary mikasika ireo tompony andraikitra tokony esorina amin'ny toerany sy ny resaka valifaty politika no nifantohan'ny fanontaniana sy olom-bahoaka nandritry ny fihaonana. Fa itoy hatramin'ny rampitsy ny fahabetsahan'ny rotsakorana amin'ny fatra sasany eto afovoany tany sy ny ilany afovoany atsinana no sy vinavinaina atratra dimapolo hatramin'ny 100 milimetatra ny tany rotsakorana ny fatra atsinana aloatra mangory sy ny eto afovoan-tany no voakasika amin'ny fampitandremana miloko mena amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana. Vaovao mahafinaritra izay voaraintsika izao hoanina izao Njakandriamahery mivantana avy any Turquie mikasika ny lalao baolina kitra ao anatin'ny lalao ara-piralahiana fenêtre FIFA izay tanterana any Turquie dia fantatra fa resin'ny Madagasikara tamin'ny isa mavesatra androany hariva i Guinée équatoriale. Mihitsy izany fitiavana Dony satria dia ronoatra be izao no nandresen'ny Bariany Madagasikara ny Guinée équatoriale fa mbola tsy vola moa izany ny sary amin'izao fotoana izao efa tonga ihany ny sary fa mandrapafon'izay dia hoarosontsika avy hatrany ny makasika izay fanadihadiana izay sy Belarandriamazava moa no solitena ny TV Plus Madagasikara any Turquie manaraka akaiky ny fisotran'ny lalao tany antoerana izay. Iverina eto an-toerana alohantsika mandrapavona ny sary dia araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ministra enina no nampanatsony ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny antemberam-pirenena androany fiantsona izay voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana. Fanontaniana mipaka amin'ny sosialim-bahoaka toy ny lalana, fahasalamana, angovo, famatsin-drano ary mikasika ireo tompony andraikitra tokony esorina amin'ny toerany sy ny resaka valifaty politika no ny fantohany ny fanontaniana ireo solombavam-bahoaka nandritra ny fihaonana tamin'ity tolakandro ity samy nahazo 10 minitra avy moa ny solombavam-bahoaka nafahany nametraka ny fanontaniana tamin'ireo mpikambana sy naneho izany etaetana izany tamin'ireo gouvernemanta rahampitsy kosa no hiatrika ny solombavam-bahoaka ny prime ministre hanolotra ny politika ankapobeny ny fanjakana. Tonga marina natrika ny fihaonana tamin'ny ministra sasany ao amin'ny gouvernemanta ny solombavam-bahoaka androany isan'ny nampanatsona ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny ministry ny angovo, ministry ny rano, ministry ny asa vaventy, ministry ny fahasalamana ary ny ministry ny atitany. Teny am-piandohana dia nilaza ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa tsy tokony isy solombavam-bahoaka andadilady any ministra intsony manomboka izao fa ampanatsona eny amin'ny antenimieram-pirenena ny ministra raha misy fanontaniana tia napetraka amin'izy ireo na misy asa tsy vitany ministra. Efa voafaritra ny lalam-panorenana raha teo fa manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny mpanao lalàna hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Randriana Solonyaiko. Ny bana nandritra ny fandraisam-pitenena ny solombavam-bahoaka nambosotra Liva Rason ny tokony anesorana tompony andraikitra
eny anivon'ny distrika Iadidiny izay mahatonga fikatsoana amin'ny fampandehanana andrara-panjakana. Niova ny anaran'ny ministera tantananao Andriamatoa Minisitra nefa dia manerana ny Madagasikara karaha tsy mbola nametra-pialana na nesorina aloha ny préfet sy chef district satria décentralisation sy ny intérieur misaraka reo teo aloha tonga ianao lasa mitambatra tokony mametra-pialana izy ireo na tokony abrogena aloha satria tsy misy asa tokony andeha mahakasika an'izay mimenomenona chef-pokotany rehetrarehetra fa mbola misy karamana chef-pokotany mbola tsy azo nandritry ny atao hoe roa taona raha atao amin'ny distrika Anambositra izay mahakasika ny anivon'ny fahasalamam-bahoaka voalohany indrindra raha matoa ministra raha toka te hahazo vokatra tsara ianao dia tsara soloana aloha ny DRS-nay azafady tompoko. Nametraka fanontaniana mikasika ny valifaty politika ihany koa ny solombavambahoaka ny Miarinarivo Fetry Rakotondrasoa mitaintaina ny ben'ny tanàna any amin'ny distrika Iadidiny satria misy mandrahoan'izy ireo raha ny namarany. Miaina izany ihany koa ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra amin'izao hoy izy. Lazava ny resaka ny filoham-panjakana omaly monsieur le ministre ny amin'ny hoe tsy hisy valifaty politika ary tsy misy ny fanenjehana noho ny hevitra politika ananany. Angatahana monsieur le ministre ny tena anatanterahana ao anivon'izany ministera zany anio baiko na teny nataony filoham-panjakana omaly arivo ny taintaina ny ben'ny tanàna indrindra ireo ben'ny tanàna izay any ambanivohitra fa kotrokotrohan'ireo adversaire amin'ny fanesorana azy ireo faharoa monsieur le ministre inona ny tena zavatra tianareo amin'ny gouvernement ny ao amin'ny ministeranao atao amin'ny ben'ny tanàna na Antananarivo satria maro loatra le feo mandeha isy ny fanesorana azy isy tsy isy ny fanesorana azy andeha ny conseil d'état fa mirorosaina ny vahoaka an'Antananarivo hiady atrano eto ny vahoaka an'Antananarivo ny farany mikasika ny zavatra eritreretin'ny ny fitondram-panjakana atao mikasika ny ben'ny tanàna an'Antananarivo. Amin'ny mahalapa ny demokrasia dia samy manana 10 minitra avy ny solombavambahoaka metrahana fanontaniana sy fanamariana amin'ireo ministra androany ary mbola mitohy hatramin'izao ora izao. Rampitsy kosa no hanolotra ny politika ankapobeny fanjakana ny Premier Ministre izay inona fa ifantoka bebe kokoa amin'ny fitakin'ny vahoaka. Raha izay ny lafin'ny politika ivadika amin'ny lafin'ny toe-karena kosa indray isika ho mafisina ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana sy ny fandriam-pahalemana mandritra ny taom-piotazana leadership 2024 izay anomboka afaka andro vitsy hoy ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Tanjona ny anafainganana ny fanondrana ambokatra voaresaka ihany koa ny fanatsarana ny fitateram-bahoaka an-tanan-dehibe sy ny fanamboarana tobim-piantsonana na ny gare routière ao Toamasina ny fampiresaka tamin'ireo mpanangom-bokatra sy ireo mpiseratra amin'ny Litchi atao amin'ny faritra Atsinanana ity farany handamina ny taom-piotazana Litchi izay sokatra ny 20 Novambra ho avy izao mitatitra ny vaovao Eliza Herman. Isokatra ny fomba ofisialy ny 20 Novambra 2024 ho avy izao ny taom-piotazana Litchi ato amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo ho amafisina ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana sy ny fandriam-pahalemana mandritra ity taom-piotazana ity hoy ny ministra ny fitaterana sy famantarana ny toetry ny andro. Ny fandinika tamin'ireo mpanangom-bokatra sy mpiseratra amin'ny Litchi ao amin'ny faritra Atsinanana ity farana andaminana ny fifamoivoizana sy anafainganana ny fanondranam-bokatra. Zao miditra amin'ny campagne ny Litchi zava-dehibe tokoa ny sécurisation ny circulation mandritra ny campagne io. Zay mihitsy zany ny antony ny dinanay taty fotona ny fampiresaka amin'ny acteur rehetra zany amin'ny sehatry ny Litchi mba ifandaminana mba tsy hisy surprise zany eo rehefa mandeha ny campagne. Nodinina niaraka tamin'ireo taleparitra ihany koa ny mahakasika ny fampiasana ireo fiara fitateram-bahoaka lehibe anatsarana ny fitanterana an-tanan-dehibe anisan'ny sitraka izany moa ny tanànan'ny Toamasina. Vinan'ny ministeran'ny fitaterana sy famantarana ny toetry ny andro amin'izao fanavozana izao ny ananan'ny tanànan'ny Toamasina tobim-piantsonana na gare routière izay laharam-pahamena amin'izao
hoy ny ministra ny fitaterana sy famantarana ny toetry ny andro. Gare routière fantatsika tsara Tamatave tena olana be izy io ary tena laharam-pahamehana mihitsy no ahitana vahaolana amin'io miaraka amin'ny commune miaraka amin'ny région tsy maintsy mitady tany aloha anaovana an'izy io mba io misy le sud sy nord ny fanontaniana zany hoe azo anaovana anankiroa ve gare routière sa atao anankiray combiné eo zany le nord sud zany mbola tena fampiresahana. Vaovao ny toe-karena hatrany fa mahakasika ny sehatra lavanilina kosa antony aloha ny fandoavana ilay $4 isaky ny kilao amin'ny fanondranana lavanilina raha nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny kolonel Mikael Randrinirina Omaly nandritry ny resaka ny fanaovany tamin'ireo mpanao gazety. Afaka manondrana lavanilina avokoa ireo mpanondrana lavanilina efa nahazo fahasondalana anondrana ho amin'ny taona 2024 ity hoy ny ministry ny varotra sy ny fanjifana. Mbola afaka mangataka fahasondalana ihany koa nefa ireo mpanondrana mafeno ny fepetra amin'ny sehatry ny lavanilina izay. Mbola manohy ny asany moa ny filan-kevitra nasionaly lavanilina ho hatrany ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika Omaly. Zora Bartsona. Nasian'ny filohan'ny fanovanan'ny repoblika ny kolonel Mikael Randrinirina resaka ihany koa ny makasika ny sehatry ny lavanilina nambarany fa miantona aloha mandritra ity toam-piotazana ity ny fandoavan'ny mpandraharaha ny vola $4 isaky ny kilao amin'ny fanondranana lavanilina tsy maintsy ho ampiasaina ihany koa ny vola voango ny CNV nandritra ny fotoana maharitra tamin'ny amitsika miteny zao misy vola be io CNV fa tsy nampiasaina zay manko ny olana amitsika ary zay no mahatonga ny olona eny amin'ny kianja ny mpamboly vanilina mitabataba satria tsy hitany hoe natao aiza lay $4 nalaina aminy isaky ny kilao nalainy CNV vola be io amizao ary mbola ao io vola io fa raha nampiasany CNV io namboarana lalana tany Sambava ohatra na tany Antalaha dia mety tsy ho nipetraka io olana io dia amizao fotoana zao moa zahay nahantona kely aloha le $4 ny $4 io amizao nahantona kely mba ahafahana mametraka an'izay fifampitokisana zay amin'ny CNV sy ny mpiantsehatra amin'inona moa zany amin'ny vani. Afaka manondrana lavanilina foana ihany koa ireo mpandraharaha efa nahazo fahasondalana anondrana lavanilina hoy ny ministry ny varotra sy ny fanjifana. Afaka mamerina ny fangatahana fahasondalana kosa ireo mpandraharaha tsy mbola nahazo ny fahasondalana ho hatrany ny ministry ny varotra Aingotina Andriamadison. Misy ny fiantsoana ireo mpisehatra te hisitraka ny agrément na ny taratasy azahoan-dalana manondrana mba ahafahan'izy ireo mametraka ny antota taratasin'ady mahakasika izany hatramin'ny 30 novambra 2024 ho avy izao. Afaka manondrana ihany koa ireo mpandraharaha izay efa nahazo ny agrément mahakasika izany. Ho an'ireo izay nametraka ny antota taratasin'ady ka tsy nahazo dia hoverina jerena ihany koa ny mahakasika ny fangatan'izy ireo. Tsy maintsy isy ny dinika ivanaovana amin'ireo mpisehatra lavanilina afana mijery ny vahaolana amin'ity sehatra ity izay iaraha ny fiadidiana ny fanovan'ny repoblika, ny fiadidiana ny primature ary ny ministera ny varotra. Araka nasitsikatsika tamin'ny vaovao fiandohan'ny fampalam-baovao teo dia nahazo vokatra tsara isika eo amin'ny taranja baolina kitra miaraka amin'ireo barian'i Madagasikara anatin'ny lalao ara-piralahinana fenêtre FIFA izay tanterahana any Turquie resiny barian'i Madagasikara tamin'ny isa mavesatra androany ny ekipan'ny Guinée équatoriale. Araka izany dia nibata fandraisana indray ny ekipa nasionaly malagasy tamin'ny lalao ara-piralahinana izay tanterahana tao Turquie izay nandresy tamin'ny isa 2-0 any Guinée équatoriale moa ny barian'i Madagasikara baolina maty avokoa tao amin'ny fidirana voalohany izany. Ahafahana manatsara ny toeran'ny barian'i Madagasikara ao amin'ny filaharany FIFA ity lalao ny tanterahana androany ity. Solitena ny TV+ Madagasikara any Turquie, Sibela Randremazava.
Tsara ny endry talao amin'ny ankapobeny nasehon'ny ekipan'ny Barea Madagasikara tamin'ny lalao ara-pirahalaina tanterahana teto Turkia na Denisy aza ireo mpilalao naratra teo amin'ny minitra faha-telopolo izay nahafaty ny baolina voalohany i Johan Nzi. Roa minitra taorian'izay monja nahafaty baolina ihany koa i Eshan teo amin'ny minitra faha-roa amby telopolo. Afa-po amin'ny lalao natao androany ireo mpilalao na Denisy aza ny lesoka tany aloha afaka manarina izany ary mipatana fandresena manoloana ny Guinée Équatoriale izy ireo. C'était un très bon match de notre part. On a essayé de mettre en place ce que le coach a demandé. Je pense qu'on l'a fait plutôt bien et surtout que voilà, on a marqué 2 buts et c'est bien, c'est très bien pour la suite. On finit l'année en beauté. Donc voilà, on est content et maintenant on retourne dans nos clubs et on a hâte de retrouver la sélection prochainement. Zany match fanomana ho an'ny kanina manaraka ny sakany dia faly satria sy manao ny match iny mila fandresena foana zay amin'ny zay zava-tsagnitsy atao iny dia mila fandresena foana. Misy ny atao hoe chance teo amin'ny football chance amizy zany fa mizaka manatsara foana mizaka miakatra ambony foana zany sy tena hoe tany ambanitsika taloha mizaka miakatra foana. Misy classement valovana koa ny an'ny FIFA dia miezaka mamy maximum sy mitondra fandresena ho an'ny ekipa-pirenena Malagasy. Moa tsy maintsy misy fa miezaka manatsara foana zany zay angamba ny azo ambara miezaka manatsara. Bakasitraka. Tonga nanotrina ny lalao androany ireo diaspora malagasy tao Turquie. Zava-dehibe ny fanohanana ny ekipa malagasy hoy izy ireo. Ouais, moi je suis venu avec mes amis pour qu'on va accueillir un bon match, un bon événement pour la préparation de la Coupe d'Afrique. Donc nous on se présente ici comme Management Football RG Global Service en Turquie pour qu'on va donner un gros d'oxygène pour Madagascar. Solotena vitsivitsy, solotena ny malagasy zay monina eto Turquie mba andeha anampy sy anohana ny ekipantsika mba andresy. Azadino fa Madagasikara tsy maintsy mandresy hatrany na aiza na aiza. Dia ity zavatra ity zany mba tiana ho ampitaina amin'ny Barea aorianan'ny match zany hoe mba souvenir kely aty amin'ny fandalovana aty a Turquie amin'ny anaran'ny diaspora malagasy eto Turquie. Ahafahana manatsara ny toerany Barea ny Madagasikara ao anatin'ny filaharan'ny FIFA ity lalao androany ity. Samy amonjy ny klubany avokoa moa ireo mpilalao ireo aorian'ny izao fihaonana izao. Izay fandresena lehibe azo ny Barea Madagasikara izay moa ny vaovara-panatanjahantena raha antsika amin'ity takariva ity vadika lafiny sosialy kosa indray ary isika nitanterahana androany ny fihaonana teo amin'ny syndicat ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny anteny meram-pirenena Tsimbazaza. Tsy afahana manatsara ny tontolon'ny fahasalamana eto Madagasikara ny teti-bola izay zara fa misy 500 amin'ny teti-bola-panjakana amin'ny taona 2024 hoy ny sandika Atriady tokony ho 510 isanjato ny teti-bola-panjakana nefa no atokana ho fampiroboroboana ny fahasalamana araka ny fenitra apetraky ny fandarana asan'ny firenena mikambana ho an'ny fahasalamana ny ompanabetsaka tamin'ny fampitomboana io teti-bola io araka izany ny ady hevitra androany nanaiky
ny hanoana ny fangatahany syndicat-ny ministeran'ny fahasalamana ny solombambahoaka nandritry ny fiaonandroany raha nitatitry ny triady syndikaly antralarasoa amin'ny sariny omega rany avitsonina. Anisan'ireo fitakin'ny syndika iombonan'ny mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana triady izay ahitana ny syndika-ny mpitsabo, ny paramed ary ny mpandrarà ny fionana amin'ny anteny mera-pirenena afana mijery ny anatsarana ny tontolo ny fahasalamana izay efa mampitaraina ny vahoaka. Notanterana androany io fionana tsy azo natrehiny io. Anisan'ireo ny adikevitra sy ny tondrana fanazavana ny teti-bolam-panjakana tokana ho an'ny fahasalamana ho an'ny taona 2022 izay tsy misy afa-tsy manodidina ny 500 monja. Ny antony nahatongavanay tato amin'ny Assemblée nationale dia ny fampiakarana an'io budget alloué à la santé io mba hifanakaikaiky amin'ny norme internationale dia ny 500 ny volam-panjakana zany dia tokony ho alefa any amin'ny fahasalamana. Ny eto Madagasikara nefa raha ny teti-bolam-panjakana volavolana teti-bolam-panjakana taona 2024 dia manakaikaiky ny 5,43% ny vola ho alefany amin'ny fahasalamana. Io no somary nanaitra kely ka ny fampidiny anay teto anivon'ny député eto amin'ny Assemblée nationale. Ny mahafinaritra dia vonina tanteraka ireo député hanampy ny mpiasan'ny fahasalamana hiady ny fiakaran'io fiakaran'ny budget alloué à la santé io. Tafiditra anatin'ireo nitaky ny fionana ihany koa ny mpianatra ho mpitsabo ary nanatrika izany androany. Mitaky amin'ny siny ny fanatanterahana marina ireo fitakiana izy ireo. Ny fanapahan-kevitra niverenanay ny asa efa niraisinay tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo mba ho fitsinjovanay ny fahasalamana ny vahoaka malagasy mahakasika ny fionana androany ray dia amin'ny akapobeany aloha dia tsapan'ny solombavambahoaka rehetra izay nanatrika tao ny olana misy eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Nanome toky zareo ny mijerevana ny vahaolana amin'io fa tahaka ny aminay zany dia tahaka ny kabary izay nataon'ny filoham-panjakana hanao lahara-pahamehana ny fanabeazana sy ny fahasalamana ary ny angovo sy ny rano nefa mbola tsy hita izay fanapahan-kevitra raisin'izay dia ny angatahanay zany dia mba hoe zavatra azo tsapahitanana ilay fanapahan-kevitra raisiny ato amin'ny Assemblée nationale mahakasika ny fahatsapana fa ny olana sedrain'ny fahasalamana. Mbola isy ihany koa ny fiaraha-midinika eo amin'ny syndicat sy ny ministera samihafa toy ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola afana mijery ny ampitomboana ny teti-bola ho an'ny fahasalamana. Akoatra ireo, mitaky amin'ny anovan'ny ministra ireo mpiara-mitantana na ny staff izay manodidina azy ihany koa ny syndicat. Hoarantsika indray ary rehefa voateraka resabeto anatin'ny tambazotra an-tserasera. Ny pejiny Tsinarifetra Diar Andriamahenina tapaka ny jiro nandritra ny fifampianoana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny ministra vitsivitsy teo anivon'ny gouvernemanta androany tolakandro. Ny page 24 heures matin lozam-pifamoivoizana naseho tena ampita-tafika lalam-pirenena fahafito ny maraina teo olona iray izay tao anatin'ilay fiara 4x4 no maty sy tradrano mbola tsy fantatra mazava kosa ny antony nahatonga ny loza. Entanina hatrany isika hitandrina fa malama ny lalana rehefa orana tahaka izao. Ny page 24 heures matin ankadimbahoaka nikatona ny orinasa Marine et moi amin'izao orinasa vakaba iray eny amin'ny filatex ankadimbahoaka. Raha ny fantatra dia noho ny fatapahan'ny fiara-miasa avy any ivelany no anton'izao mpiasa maro no tsy hanasa fa miditra chômage teknika avy hatrany. Ny pejy souvenir manitra mardi fanapoisinana ara-tsakafo vokatra fanapoisinana ara-tsakafo fihinanana atsantsa nisy tany amin'ny fokotany Antsahatompy commune Ambanivohitra Fanambana district Vohimar izay namparary olona misy 10 sy nahatonga traka-pahafatesana dia tonga nanentana sy nitondra fanazavana ny amin'ny tokony atao amin'ny onjam-peo ny tompona ndraikitra Isatokajiny avy amin'ny sampan-draharaha maro samihafa jony varotra ary ny fahasalamana. Mariny taona fa ao anatin'ny vanim-potoana tsy fahazoana mihinana sardine sy azan-drano maventy isika amin'izao fotoana izao. Koa entany isika rehetra samy mitandrina tsy anazy ireo toromarika ara-pahasalamana hisorohana ny olana sy ny loza mety hitranga.
aleo misoroka toy izay mitsabo. Ny pejy 24 heures mada tsatokanty 5 namonoana ny Miguel Entona. Tsatokanty miisa 5 teo amin'ny atoka sy ny lohany no hita tamin'ny vata mangatsiaka ny Miguel. Ilay zazalahy 9 taona hita faty teny Tsimbazaza nisy mahalina Ifosabotsy lasa teo. Efa ny saram-panambadiana ny ray aman-dreny Miguel ka miara-mipetraka amin'ny rainy sy ny renikely ilay zaza. Mbola nanomana fanomezana ho amin'ny Miguel noho ny tsingeritaona nahaterahany ny reniny noho izao nilozany zanany izao. Ny pejy 24-7 aleo afana ny fanatrehana amin'ny manaraka hoy Gottlieb Andria Masnoro. Naneo ny heviny mikasika ny dinika ny fanaovan'ny filoham-panjakana Randrianirina Mikael tamin'ny olom-pirenena omaly Gottlieb Andria Masnoro nitondra ny heviny makasika ny fahitana izany. Faniriko raha mba atao mafana kokoa ny fifanatrehana sady miala amin'ny endrika mpanao gazety novidiana mpanao taloha, jerena ny fahafahana manasa olona afaka mifanakalo tsara amin'ny loha-hevitra maro hoy izy. Tsy tokony mbola niresahana ny makasika ny fividanana ho avy satria ny ravitra azy mbola ho tefena ary mbola dingana hafa mihitsy fa mbola tsy vita ny ady hoy hatrany ny fanambarany. Ny pejy 24 heures mada RN7 Antananarivo Antsirabe nanome baiko ireo orinasa rehetra mifanimbrona amin'ny fanaterenana. Ny lalam-pirenena fafito iverina avy hatrany any ny asa ny ministry ny asa vaventy Razafindrianarivo Henri Jacob toromarika nomeny koa ny anafianganana ny asa hanenjehana ireo teboka tena mampijaly ny mpampiasa lalana analana ny fahasahiranana ny vahoaka. Ny pejy 24-7 atsahatra ny tetikasa mokatra 500 megawatt eny Ambomanambola. Simba ireo milina tokony amokatra herinaratra 500 megawatt eny Ambomanambola ary tsy azo ampiasaina intsony ka nanapa-kevitra ny fanjakana fa ahatro ity tetikasa ity. Marina fa maro ireo milina avy any Inde ireo dia nipetraka 2 taona tao Tomasina izay vao nentina teto Antananarivo amahana ny olan'ny delestage nandritry ny fitondranana teo aloha. Ny famerenana ny toby CTA2 iasa aingana no atao lara-pamehana ranonambara ny fitondrana ary vidy groupe électrogène amokatra 40 megawatt ihany koa ho any Antananarivo, Antsirabe ary Fianarantsoa. Ny pejy meteo Madagasikara tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho amin'ny toerana sasany amin'ny avoantany sy ny ilany afovoany atsinanan'ny nosy. Vinavinaina hatratra 50 hatramin'ny 100 milimetatra ny tany rotsakorana andrasana natao anatin'ny 420 ora. Feptaona anio alatsinainy 17 Novambra 2024 ary mbola hitohy rahampitso talata 12 Novambra 2024 izany. Mety ho fiantraikany tokoritana ny asa mandraraha andavamandro. Fiandrona ny rano amin'ny toerana moratondraka, fiakaran'ny renirano, fitsahan'ny tany sy ny lalana amin'ny ireo toerana marefo. Ireo faritra voakasika kosa indray. Fampitandremana miloko mena Antsinanana, Alaotra Mangoro, Tsaratanana, Antananarivo, Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Ambohidratrimo, Andramasina, Manjakandriana, Anjozorobe, Ambatolampy, Antanifotsy, Miarinarivo ary Rivomamo. Entana ny rehetra naraka tsy tapaka ny toromarika natolotry ny tompona andraikitra ny fotony. Ny pejy La Chasse Info nitoroka tsy fampiambambana ny fisiany diplôma osoka eran'ny ministera maro eto Madagasikara, ohatra any amin'ny ministera fambolena sy ny maro hafa ny profesora Joanara Tsimbazafy. Nanamafy izy fa efa tambazotra mihitsy io fampiasana osoka io ka sarotra manafoana azy fa tsy maintsy atao. Raisin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa profesora Ravony Manantsoa Ndoyaly Mandavi ny sosikevitra sy izay fanatsarana hafa tokony atao amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa eto Madagasikara mandritra ny fiaonana izy ireo andro any. Vao makasika ny toetrandro itoy hatramin'ny rahampitso ny fahabetsahan'ny rotsakorana amin'ny faritra sasany eto afovoan-tany sy ny ilany afovoany Atsinananosy vinavinaina hatratra 50 hatramin'ny 100 milimetatra ny tany rotsakorana ny faritra Atsinanana, Alaotra Mangoro sy ny eto afovoan-tany no makasika ny fampitandremana miloko mena amin'ny fahabetsahan' izany rotsakorana izany. Fampitandremana miloko mena amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana ny faritra Atsinanana, Alaotra Mangoro, distrikan'ny Tsaratanana, Anjozorobe, Avaradrano, Atsimondrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Rivomamo, Ambatolampy, Antanifotsy ary Antananarivo Renivohitra. Itoy hatramin'ny rahampitso arak'izany ny fahabetsahan'ny rotsakorana. Mety hiteraka fiandronan'ny rano amin'ny toerana moratondraka sy ny faritra iva, ny fiakaran'ny rano, fitsahan'ny tany sy ny lalana amin'ireo toerana marevo, ny fahabetsahan'ny rotsakorana izay vinavinaina
atratra hatramin'ny 50 ka hatramin'ny 100 milimetatra raha ny tombany mety ho toetry ny andro. Vao makasika ny tontolon'ny asa kosa mbola olana ho an'ny ankamaroan'ny mpiasa sy ny ankohonany eto Madagasikara ny tsy fisitrahan'izy ireo ny fiahiana ara-pahasalamana. Mbola mianto-tena ireo mpiasa sy ny ankohonana ho an'ny ankamaroan'ny orinasa eto Madagasikara raha vao tsy misy ny fiahiana ara-pahasalamana atosy leo orinasa mitarika amin'ny farefon'ny mpiasa fa indrindra ny fianan'ny famokarana nefa izany ho amin'ny orinasa mila ataon'ireo orinasa laharam-pameana arak'izany ny fampidirana ireo mpiasa sy ny ankohonany ho mpikambana feno amin'ireo karazana fiahiana ara-pahasalamana hoy ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana Andriambolona Mamitiny eo amin'ny sariny Omega Ranefitsona. Pahalainana nefa ny latsakempoka no anisan'ny zakana ho an'ireo orinasa tsy ampidirana ireo mpiasa eny amin'io karazana fiahiana ara-pahasalamana raha ny fanazavana. Ny orinasa mantsy no mandoa mipahambetsaka amin'ny latsakempoka manampy ny anjaran'ny mpiasa. Tokony hisitraka fiahiana ara-pahasalamana ny mpiasa sy ny ankohonany araka ny lalàna ny feny asa eto Madagasikara. Mbola maro anefa ireo orinasa no tsy mampisitraka izany fiahiana ara-pahasalamana izany ho an'ny mpiasa sy ny ankohonany. Miteraka farefony ny mpiasa fa indrindra mampiena ny famokarana ho an'ny orinasa izany hoe ny ministry ny asa, ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana. Mila ataon'ireo orinasa laharam-pahamehana ny fampidirana ireo mpiasa sy ny ankohonany no mpikambana amin'ireo fiahiana ara-pahasalamana. Zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa ny resaka fahasalamana ny mpiasa sy ny ankohonany satria fantatritsika fa ressources anankiray ngeza be ao anatin'ny orinasa ny mpiasa, ny ressources humaines dia raha tsy salama ireo mpiasa ireo dia tsy mamokatra ny orinasa. Raha tsy mamokatra ny orinasa tsy mandroso ny distrika, tsy mandroso ny faritra ary tsy handroso ny firenena. Izay indrindra no hanomezana lanja ny ngeza be ny sampandrarato ny OSIR tahaka izao. Tsy afaka tsy fanotrona ny fitondram-panjakana satria tena fampirisihana sy fanentanana no atao ho an'ny orinasa rehetra ihany koa izay mbola tsy miditra ao anatin'ny sampandrara OSIR entanina ihany koa mba hampiditra ny mpiasantsika isika hisitraka an'izany fahasalamana zany mba hampiroborobo ny orinasantsika. Anisan'ireo efa manana rafitra misana ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny ankohonany amin'ny komuna Ranomafana, faritra Vatovavy. Ity ny komuna ambanivohitra antokana manana izany sehatra fiahiana ireo mpiasa sy ny ankohonany izany eto Madagasikara. Misy mpikambana hatrany amin'ny 10 ao aminy amin'izao fotoana izao. Vao makasika ny filaminam-bahoaka kosa amin'ny alalan'ny asa no entina anaporofona ny fahavononana hitondra fanovana hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka vaovao ny contrôleur général de police Ranjavololona Julie Claudette ny antsony mpiaramiasa rehetra eo anivon'ny polisy pirenena mba hiara isalaha ao anatin'ny firaisan-kina ahafahana manatratra ny vinana napetraka kosa ny ministry ny filaminam-bahoaka Totosa Androany ny famindram-pitantanana eo amin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Pisoltoerany commissaire divisionnaire de police Tsaramonina Ravony Jean Victor sy ny sekretera jeneraly vao nandray ny asan'ny contrôleur général de police Ranjavololona Julie Claudette Romy Armanana fetrandrimananjara. Andraikitra goavana no miandro ny polisy pirenena amin'izao andro ny fanavaozana izao mitaky asa aingana sy mipaka mivantana amin'ny vahoaka araka izany ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Nanamafy izany ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny filaminam-bahoaka vaovao ny contrôleur général de police Ranjavololona Julie Claudette fa amin'ny alalan'ny asa no entina anaporofona ny fahavononana hitondra fanovana. Amin'ny fihetsika amin'ny zavatra hita maso ary tsy maintsy nahitana résultat zavatra rehetra izay ataontsika rehetra dia efa mankasitraka atsika rehetra sahady amin'ny zavatra rehetra izany. Tsy ho be resaka ny tenako satria ho an'izay mahafantatra tsy dia mahay miteny loatra fa ilay miasa trany ny fotoana omenantsika ihany koa amin'ny tanterahana ny venan'Andriamanitra minisitra somary fohifohy ihany dia anao angambany miasa mitsarana amin'ny tenanay. Ny tsodrano sy nankahery ny sekretera jeneraly vao nandray ny asan'ny ministry ny filaminam-bahoaka ny antso ny mpiara-miasa rehetra mba hiara isalaha anatin'ny firaisan-kina izy ahafahana manatratra ny vina napetraka.
Tosa Androany ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny sekretera général ny ministera ny filaminam-bahoaka mpisolo toerana, ny commissaire divisionnaire de police Tsaramonina Ravony Jean Victor sy ny sekretera général vonandray ny asany, ny contrôleur général de police Ranjavololona Julie Claudette. Hoaratsika indray izao ny vaovao tapatapany. Nampitsahatra ny fitokonana izay nataony sy niverina ny anatra ireo mpianatra eo anivo ny sekoly ambony miofana ho mpampianatra na ENS ao amin'ny Universitény Thomasina. Rehefa nitokona nandritra ny herinandro izy ireo, mitaky ny fampitomboana ny isan'ireo mpampianatra izay mampiofana azy ireo anefa ireo mpianatra, satria miisa roa ihany ny mpampianatra raikitra mampianatra azy ireo. Eo ihany koa ny fanampiana arabola ny ENS Thomasina sy fanomezana fampianarana manaraka ny kalitao sy ny fenitra. Raha ny fanambarana ireo mpianatra androany alatsinainy. Noho ny fahatongavan'ireo tompon'andraikitra solontenan'ny ministeran'ny fampianarana mpikaroka ambony izay tonga ny fampiresaka ny fampidinika taminay amin'ny fampidinina ny saram-pianarana ary nitondra vahaolana amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Ambaranay ampahibe maso etoana fa mitohy ny famitana ny taom-pianarana 420 sy 20 ary vonona izay mpianatra ifanometanana amin'ireo tompon'andraikitra ho fanomezan-kasina sy ho fampirobona ny sekoly ambony ENS Thomasina miantso ny mpitondra fanjakana ao amin'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara mba hanome tohana arabola sahaza ho an'ny ENS Thomasina manomboka izao, ary hanome poste budgétaire maro ho an'ny sekoly ENS Thomasina satria araka ny zavatra hita ato aminay dia roa monjany mpampianatra mpikatroka raikitra ato aminay, ary amafisinay etoana fa mendrika ny ahazo fampianarana sy fanofanana ara-kalitao izay mpianatra. Manantena izahay fa hitondra vahaolona ho anay ianareo mpitondra fanjakana ary jera kaiky izay vahaolana mifanaraka amin'ny fitakenay mpianatra. Ny herinandro taona nanatanterahana ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny komin'ny Tolanaro sy ny tetikasa Dioloto izay tantany ny tatirano misihatra amin'ny fanangonana sy fitanterana ny maloto sy ny fako eto an-tampon-tanànan'ny Tolanaro izy ireo ary hoentina any amin'ny toerana izay voatokana ho fanodinana izany. Araka ny fantatra dia ny tetikasa vita vidange izay vatsian'ny kominina Rahavavy any Oasel sy ireo mpiara-monina antoka aminy mamolavola ity tetikasa ity ho an'ny komin'ny Tolanaro. Ny tetikasa Dioloto kosa ny voasivana hitantana ny tetikasa sy ny fampandehanana izany ao aorian'ny fahavitan'ny fotodrafitrasa. Mitohy hatrany ny fampandrosoana sy fanatsarana eto an-tampon-tanànan'ny Tolanaro ho imben'ny tanànan'ny Tolanaro. Andanin'izay dia mizotra tsara ihany koa ny asa fanorenana, ny toeram-panangonana sy ny fanodinana amin'ny fako ary ny maloto eny amin'ny toerana voatokana amin'izany. Miasa mafy isan'andro ny ekipa amin'ny Dioloto, ny fiara-miasa miaraka amin'ny kominy Adroany amin'ny metady ny vahaolana sy mora ny asa atao fa lavitra ny lalana antsika fa handeha miaraka fô tena hahazo ny vahaolana lehibe. Toy ny fidinanay fotony nitsidika ireo komina sy fokotany ataony ny solombavambahoaka voafidy tao ambato finandrahana Razafindra-Bahary Richard ka ny komina Mandrosonoro indray ny tsy tiany Androany ary tondrany fanazavana mahakasika ny fanovana izay atao eto amin'ny firenena sy ny tondrany fanohanana amin'ny telefonina ireo chef fokotany lefitra rehetra sy ny AC miisa 20 ao amin'ny komina. Nisy ihany koa ny fanomezana voananana sesika ary fampitaovana lamba mena ka mbola mitohy amin'ny komina Amboropotsy ny fitsidihana. Anaraka ny famtinina ireo fanomkevitra samihafa atao anatin'ny fandaharana demokrasia mivantana raha tsika eto amin'ny Radio Plus 100.2 FM kosa isika zao. Demokrasia mivantana. Fandaharana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Oui, Monsieur Jean, avy ny Ambohidratrimo. Rehefa manao fitakiana dia tokony atao ampanajana sy amin'ny fahaizana. Teny-dratsy araka zany zany entinao anaovana fitakiana sao dia normal dia mandinika ihany aho hoe efa mirehatra le afo dia misy mbola anao blozy sy ihany mbola anao fitakiana nareo hoe dia tsy mahafantatra olona nianatra afeanao teny hoe tsisy ny ataon'ireo eo hoe tsisy fitakiana tokony atao tsoa fa
karazany manafana le kolontana tiana atao firenena le fetika rehefa mandiniana rehefa manampahaizany nareo nefa namidinareo angamba le fahendry reny le fahalalana nananareo le fahendry reny tsy misy demokrasia mivantana. Hoy ihany koa Madame Yaingo avy any Ambandi, matoa tratra ireo tanora dia tsy manara-dalàna, tokony manao zavatra hampahalalana hatrany. Tonga ava saina tsara aloha hianatra natao koa fa raha ohatra hoe atao dia tonga dia raisy dia lany fianarana. Misy ny fitakiana reo hoe tratra ny namanareo. Ireny matoa ianao tratra tena andraisin'ny polisy dia misy zavatra tena tsy mety ny nataonao. Sarotra ihany ny voahana ampandemisy sarotra ny voahana rehefa tratran'ny polisy ka misy lalàna zavatra io. Misy lalàna tsara mihitsy azany resaka izany raha tena mianatra maro ny anareo reo. Nareo mantsy voe mianatra mahita fianarana na lalàna izany. Demokrasia mivantana. Aleo itoy ny fitakiana ny zo fa aza sakatsakanana. Hoy Monsieur Razaka avy eny Atsimondrano. Manapeko hoe mpanao politique oay alon keo daholo na politika na iza itolona te itolona ampeponareo mitsika hoe iny ale taonareo zany rehefa vitolona misy atao eo fanga misy milomano ka manapahaizana paza peponareo paloza tolona. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Totantsika ihany ny fampalam-baovao amin'ny sehatry ny kolotsaina kosa savinan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ankehitriny ny ampisitraka ny fanamarina mpahavitana fiofanana kabary mba ho taratasy manan-kery ara-panjakana. Mpatongavana amin'izany anefa dia adidin'ireo sekoly fiofanana kabary ny manaja ny kalitaon'ny fiofanana sy ny fenitra takiana mba ho mpikabary matialina tokoa no hisitraka izany fo ny fanazavan'ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera Gaskara Fenso. Anisan'ny kolotsaina malagasy efa tafiditra anatin'ny vaka maneran-tany ny kabary ankehitriny. Programa nasa fanavaozana nentin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny ampisitraka fanamarina mpahavitana fiofanana kabary mba ho taratasy manan-kery ara-panjakana. Aloha izany anefa dia adidin'ireo sekoly fiofanana kabary kosa no manaja ny kalitaon'ny fiofanana sy ny fenitra takiana izany mba ho mpikabary matianina tokoa no hisitraka ny sertifika ara-panjakana araka ny nambaran'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Gaskara Fenso. Nosindrina ihany koa fa fototra iray lehibe mampandroso ny firenena ny fanajana sy ny fitazomana ny kolotsaina ka antony mahatonga ny ministera ankehitriny mamerina ny asa ny kolotsaina malagasy. Ka ararony loatra raha napatsifisika fa raha misy fototra anankiray mampandroso ny firenena dia ny fanajana ny kolotsaina ary ny fampiarana ny kolotsaina. Ary hitantsika ny firenena sinoa anisan'ny tena miavaka maneran-tany ny amin'ny fandalana ny kolotsaina io. Ny firenena indiana ohatra dia tena mametraka ny zava-dehibe ny kolotsaina io dia mitazona an'io izy ahafahany mampandroso zany an'ilay firenena ka anisan'ny lara-pahamehana ho an'ny ministera izay tantananay ny famerenana asa nandray amin'izany kolotsaina zany. Isan'ilazay kosa dia anisan'ny fikambanana mpikabary na tratra ela indrindra ny fimpima ny taona 13,700 no nojorony ary feno 12 taona amin'ny taona izy ireo. Ho azy ireo manokana dia miezaka hatrany manaraka ny fenitra amin'ny fampianarana ny kabary malagasy ny fimpima ary fanampariahana izany manerana Madagasikara no anisan'ny tanjona goavana. Hoavy zany dia mitohy hatrany izany fampianarana kabary izany izay ataonay hoe manara-penitra satria misy ny fiofanan'ny mpampianatra fepetra maro samihafa izay takiana hoenty mampianatra. Misy ny fandaharam-pianarana izay ivorindra mpampianatra kabary mahery ny telonjato maneran-tany isa taona ireo no manapaka hoe ahoana indray zany ny anatsarana amin'ny hoavy. Nandritra ny fankalazana amin'ny 12 taona izy roa ny fimpima omaly nanolorana maro-boninahitra ho an'ireo mpikabary na vita be tao anatin'ny fikambanana. Makasika ny fandaharana vokariny TV Plus Madagasikara kosa indray fananana andro izay karakarainy TV Plus Madagasikara ny petit chef ka mampiavaka amin'ity andiany ity ny fampandraisana anjara zaza roa manodidina ny 7 ka hatramin'ny 13 taona ho arantsika manomboka ny alina aorian'ny fotoan'ny vaovao-paritra moa ny fampahafantarana ireo ankizy andray anjara atao anatin'ny fifaninanana petit chef audio izay Ady André Salama no mitatrantsika izany vaovao izany. 1, 2, 3, petit chef dia afaka manomboka nareo miravavy. Manomboka ny alina ao aorian'ny vaovao-paritra no ahitana voalohany amin'ity taona ity ny fandaharana petit chef 2025. Zaza roa mandravitra ny vondrona iray na ilay antsoina hoe Dio ary miaraka mikarakara n'andro an-dakozia ireo.
samy manana ny tantarany reto ankizy mpandray anjara atao anatin'ny Petit Chef 2025 ireto ka sainy isika mpijery anaraka ny fandaharana. Tsy maninona tsy alaina azy. Ino ny anjareo nanaovana bol renversé. Lasa indray zany iny anjara nanao ny dressage. Ianja kosa tambadika ato manandra tira. Ahoana ampy. Antony noho izy. Ahoana fahamasahany. Mbola tsy masaka. Ataovy ambony lefage. 3 minitra sisa. 3 minitra sisa hainga andry atao ambony lefage le vilia. Isaky ny alahady folakandro no famerenana ireo izay nandeha ny alina tao aorian'ny fandaharana manokana na ny vaovao amin'ny fiteny malagasy ny alatsinainy, talata, alarobia, alakamisy ary zoma. Ao koa ny fametinana izay nitranga ao anatin'ny fandaharana Pion Journaux rehefa maraina sy ny tolakandro. Tantaran-jaza sy torohevitra eo amin'ny fomba fandrahoana sakafo no hita amin'ity herinandro voalohany ity ato anatin'ny Petit Chef en duo. Merci finoana. Tonga eto amin'ny fotoana ny voambolana indray ary isika izao. Ity indray ny voambolana ianarana sy fankazarana mampiasa azy. Mikoa. Ny hoe mikoa dia voambolana mitovy hevitra amin'ny hoe menjera, mikorosy eo an-toerana, na hoe miletsy, na miotsaka. Amin'ny fiteny frantsay ny malaza azy dia hoe s'ébouler, s'écrouler, na koa hoe tomber par pont ou par plaque. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Jereo fa mikoa ny lalitra ka tokony hosoloina, tandremo matianina no alaina manamboatra izany mba haharitra ny asa. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tany Torkia, ny koa avokoa ny trano sy ny fototra-vitrasa, vokatra ilay horohorontany matsiravina. Rehefa izay ary ny fantatsika, dia azontsika malagasy ampiasaina no mizatra mampiasa ity voambolana hoe mikoa ity amin'ny fotoana tokony hitenenana azy amin'ny andavanandro rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana amin'ny mafy azy. TV Plus Madagascar. Tonga eto fotoana ny eo arahoe ary isika izao. Wow, Choco! Rose et sucré, Choco Ball, cornflakes nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Ewanilano. Nulchawana. Aka ty mihitsy misy an'le ty aloha anga Gérald. Salama Alice, ahoana? Gérald lampiandro indro tsara. Za ndry za mihitsy zay. Dia ahoana? Mpiandro indro tsara. Salama ramose. Manao ina malaza. Aka an'le zavatra ka. Ay tonga zay aka an'le ondry. Amin'le couple alliance samladiko. Fakatiny fiaranareo. Ay. Aty tsy tomobile nentina fa aloha hoe ty nentina sao dia tsy zaka le izy raha amin'le tomobile koa. Tamin'le couple U16. U16 nandraisan'ny équipe-nareo. Ravo be iny a. Eny e fa resana ihany tamin'le. Miasa rehefa hoe promis de promis. Faly daholo indray zao sady mahafinaritra le fiorganisenareo anazy le hoe tonga dia coupe ondry le izy. Zany anazy zay mihitsy ka. Ty zany zao zanany. Ha? Ty le zanak'le anay. Ah, ty mihitsy le anareo ka. Ty le zanak'ondry. Ty le misy 20 mani. Ay 20 zany dia zany. Zany ty ary ondry kely mbola tsy vaky feoko tsy zany areo ihany koa hoe ty ve le anay? Ka U16 angely anareo e. Mbola tsy ampy taona zany dia ondry kely koa zany ondry junior. Vazivazy kosa raha misy. Aty ka. Ondry kely ty ve? Fangatsy retsy. Inona? Itsy ondry lehibe itsy ko ondry veranga ty dia ty ondry kely ty no menareo anay nefa mandeha amin'izay fa retsy resaka miandro ohatry ny bary ary ianao zany any amin'ny 23 ary vao mandeha fa ty dia zay dia mahasoavy le sakafo tsara izy. Tsy fanarana kosa zany fa ty ve no zarazarain'ny bandy rehetra. Oranga ty olona 420 inge dia ondry tsy vaky feo azy zany. Ny feony ary mbola kely ny aloha marina be ty fa nareo ngy ankizy dia mba mitako ohatr'izany fa aiza koa nisy hoe ankizy le andray ianao sa tsy andray e.
tsy mandray io zay fa ry lehibe riny efa fanarahana tamin'le izy fa iny azo amin'ny ankizy ty rehefa mandresy manao baoly loatra fa tsisy mandebireby anao anao raha zay valisy andrasa olo fa tsy nitondranao anaty to de fatolo zanaka be zanaka ondry ty wa zany ondry fa ondry kely ty fa ondry lehibe le fanarahana zany fa tsy tinge ondry tsy tsotra fa ondry rasy hitondrana zavatra ataonay miakatra amin'ny avoavo rehefa zany avany Allemagne ty nafarana wa na avany Allemagne na io rehefa ondry lehibe ny fanarahana de ondry lehibe tsy misy hoe U16 U23 rika rehefa tsy amianay andry anao de tonga eo zay miaraka amin'ny manam-pahefana sasa manao anio azy ondry efa ondry be ty tinge henany daholo ty fa tsisy tolany tsara ny mifamitaka ajaho ny teny nomeny Coupé. Dans la pointe. mikasika ny sehatrasany ireo mpanjono madinika no hoentin'ny fitiavana doniantsika ao anatin'ny songadina amin'ity takariva ity ny tena kosa mametraka veloma hoany manaraka ny veloma ary tompoko Any amin'ny fatra atsimo andrefana sika ao anatin'ity songadina ity tsy akana hevitra ny mpanjono madinika rehefa mandray fepetra mikasika ny jony ny fanjakana raha ny fitarainan'ny mpanjono madinika ao anatin'ny fatra atsimo andrefana mivelona amin'ny jono isan'andro nefa ireo mponina eny ifotony ireo saingy hiarany sazy rehefa manjono mandritry ny fotoana fikatona ny jono mila mametraka fepetra fitsinjovana fiveloman'ny mponina mivelona amin'ny jono madinika araka izany ny fanjakana rehefa mandray fepetra fanankatonana ny fotoam-panjonoana hoetrany ireo mpanjono madinika ho fanomezana fitenenana ireo mpanjono madinika sy nikaroam-baolana dia nisy ny fikaonan-doha sy ady hevitra no tanterana niaraka tamin'ireo solotena-mpanjakana ny solotenan'ny mpanjono madinika ary ny mpampianatra avy any amin'ny oniversiteny Toliara songadina hoentiny anitra Larasoa amin'ny sariny Omega Renevitsona. Tafiditra anatin'ireo sokajin'olona tena voakasika nefa adino rehefa mandray fepetra amin'ny fanjakana ny mponina eny ifotony. Tsy fantarina ny fiantraikany fanapahan-kevitra raisina amin'ireo mponina ireo amin'ny ankapobeny hoy ny Fondation de l'innovation pour la démocratie izay manatanteraka ny tetikasa les voix du vivant. Tetikasa natao hijerena ny olana ny vahoaka madinika sy ahafahan'izy ireo mitaraina. Anisan'ireo fepetra miatraika amin'ny vantana amin'ny mpanjono madinika ohatra ny fisian'ny fikatona ny fotoam-panjonoana izay miteraka fanasaziana ireo mpanjono madinika raha tsy manaraka ireo fitsipika ireo. Ny jono nefa no fotom-piveloman'izy ireo hatramin'izay ary zara fa hazan-dranomasina amin'ny kilaovitsy no azon'izy ireo isan'andro. Mila jeren'ny fanjakana noho izany ny vahaolana ho an'ireo mpanjono madinika ireo rehefa mikatona ny fotoam-panjonoana ahafahan'izy ireo misy fidiram-bola sy sakafo hohanina. Ahafahana miaino ny olan'ireo mpanjono madinika anatin'ny faritra atsimo andrefana ny fionana ny tanterana tany atoerana niaraka tamin'ny manam-pahefana ny solotena ny mpanjono madinika ny oniversiteny Toliara izay no karakaran'ny fikambanana. Raha ny karakara tamin'ny oniversiteny Toliara zay koloko zay mikasiky ny atao hoe fitantanana haza anjiaka eny sy mikasiky hoe ino ty olana zay mahazo ty olo miasa anjiaka eny zany izay ty teminy isafidita amin'ny toya koloko zay natao toy satria fampivolana zay tsy mivola fampivolana izay tsy miresaky natao tetina androany mikasiky hoe ino ty olana ny avy eto tsy manahaky conférence ataontsika matetiky io hoe ny olo manam-pahaizana avao miresaky fa nampiresahy koa ty olo mpihaza nampiresahy ty olo mitantana riaky igny ty mitantana réserve zay amin'ny sisy riaky igny aby ka teto ny hita hoe tsy nisy sakatsaka ty fivolana nataontsika tandroany fa tena hoe natao amin'ny fivolana zay tokony volana azy. Efa nanatanterahana ny hetsika iainona ny mponina eny ifotony toy izao ihany koa teto Antananarivo sy tany Antsiranana. Aza mbola misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara fa rehefa fiandohan'ny herinandro tahaka izao dia manaraka avy hatranintsika ny vaovao-patra aorian'ny vaovao nasionaly manome fotoananao ho manaraka indray ny tenako firma tompoko.